Sary maneho ny fiainana maha-olombelona sy voajanahary tanteraka ary manasongadina ny lehilahy sy ny tontolo manodidina azy no mifono amin'ireo sary ampiratiany Joël Pellerin ao anatin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny lehilahy izao izay mitondra ny lohahevitra hoe lehilahy iza moa ianao. Vao 17 taona dia efa naka sary Pellerin ary amin'ny mahampitsabo azy ihany koa no niangany ny aingam-panahiny ankafy ny sary voajanahary manodidina ny olombelona. En tant que médecin, j'ai toujours été interpellé par le fait que les femmes manquent, même les femmes très belles, hein, manquent de confiance en elles, ont des doutes sur leur beauté, sur ce qu'elles dégagent comme féminité. Les hommes aussi, voilà. Et donc, comme je suis photographe, j'ai essayé déjà d'améliorer le lien qu'elles avaient avec elles-mêmes, c'est-à-dire avoir une meilleure confiance en elles en se connaissant mieux. Voilà, donc il y a un aspect thérapeutique qui est important. Voilà. Alors pourquoi le nu? Parce que le nu, on est tous pareils. Il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. On se découvre vraiment. On ne peut pas jouer la comédie quand on est nu. Isakreo sary alainy Pellerin dia misy hatrany tononkalo maneho ny dikany izany sary izany ary ny vadiny ihany no manoratra azy. Ny fijeriko azy aloha dia mahalaza tanteraka ny zavatra fiainan'ny maha-olombelona. Sady kanto mampiseho ny mahakanto ny mahavoajanahary ny olombelona. Fa eo koa mampiseho zany hoe inona ny zavatra olana mety misy na ny zavatra tsara mety misy amin'ny fiainan'ny olombelona. Zay no mahatonga hoe manoratra tononkalo miaraka amin'le sary ataon'le vadika. Mandeha ny sary dia zany mandrindra azy, mampiteny azy, mametraka tantara. Dia zay avy manoratra ny tononkalo zany hoe izy manao ny sary manokana dia za reo avy eo hoe inona no tantaraintsika momba an'ireto sary reto. Dia zany no mametraka hoe ty zany atao eto, ty atao eto ny tantara zao hoe ohatra ny ahoana ny mpiran'ny lehilahy nentin'ny reniny izy dia avy eo izy raisin'ny rainy dia avy eo izy lehibe dia mamorona ny tokantranony ihany koa dia zay no tantarain'izao zavatra zao. Efa nitety firenena sy kontinanta maro moa i Pellerin nitondra sy nampiranty ireto asa tanany ireto. Akoatra ny fampirantiana dia nisy ny ady hevitra sy fifanakalozana izay nampitondraina ny lohahevitra hoe fitoviana sy fifanarahana eo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy.